Epistily nosoratan'i Jakoba, toko 2. Ry ralaiko, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoana roy ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo, misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa amin'jerin'ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao, na mipetraha etsy amin'ny fitoeran'ny tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevin-dratsy? Miaino ry ralahy malalako, tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay tia azy? Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahora anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo ho eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo? Kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy hanao araka izay mahamendrika anareo, izay olona ho tsarain'ny lalàn'ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindrapo no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindrapo kosa dia faly. Fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Inona moa no soa azo ry ralaiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy ralahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-koanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindro, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho antenana, inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisy anao hoe ianao manam-pinoana ary izaho manana asa. Asa io amiko tsy ampy ny asa ny finoanao, ary izao kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra. Koa tsara izany ataonao izany, ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-paona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an'Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakazan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa Rahabajanga, tsy nao hamarinina tamin'ny asa va izy, tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehana ny azy tamin'ny lalan-kafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.